Ry-havana miarabanao ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tononona aminao fahasoavana sy ny fiadanana. Ndeha hiomanantsika eo amin'ny fiderana ny FFPM fahafolo sy telonjato 310 ary ny firana FFPM fahaenina amin'ny telonjato 306 ny andininy voalohany, faharoa ary ny andininy fahaefatra. Tendao ange iarahantsika manokatra ny perikopantsika androany ao amin'ny Ezekiela toko fahatelo. Ezekiela toko fahatelo ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe: fanitaranak'Israely dia tsy mety mihaino anao satria tsy mety mihaino ahy izy. Fanitaranak'Israely rehetra dia mafiandrina sady mahadipo. Indro efa nohamafiko ny tarehinao hiatrika ny tarehiny sy ny handrinao anandrina ny handrina. Ataoko toy ny diamondra ny handrinao, eny mafy noho ny vatolampy aza, ka aza matahotra azy na mivadi-po noho ny tarehiny, fa taranaka maditra izy. Amen. Ny hafatra ny Tompo amintsika amin'izao marain'izao ry-havana dia hoe: ataoko toy ny diamondra ny handrinao, eny mafy noho ny vatolampy aza. Irahan'Andriamanitra hitory any amin'ny taranak'Israely Ezekiela eto. Izany no raha sarotra indrindra, satria reto taranak'Israely reto dia tenenina hoe tsy mety mihaino ary mahadipo. Faharoa manaraka izany ny jentilisa dia lazain'ny Jiosy hoe donto-saina ambany indrindra, nefa tenenin'ny perikopy androany hoe mora lavitra ny mitory amin'ny jentilisa noho ny mitory amin'ny taranak'Israely noho izy mahadipo. Dia izany no nanaovan'Andriamanitra hoe ataoko ho toy ny diamondra ny handrinao. Dia izany koa mbola teniny amintsika amin'izao marain'izao, sika izay irahany hitory amin'ny fiangonany, ataony toy ny diamondra ny handrinao. Da sika hivavaka. Mideranao mankalaza anao zahay Tompo noho ny fidiananao anay hitory ny teny amin'ny fiangonanao, amin'ny vahoakanao. Tena raha sarotra no hanirahanao anay, satria mora no mitory amin'ny jentilisa, ny mitory amin'izany olonao izany Andriamanitra, satria ny jentilisa dia tsy mbola mahafantatra anao mihitsy, kanefa misaotra anao zahay amin'ny fifidiananao anay. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny anaovanao ny handrinay ho toy ny diamondra. Omeo anay ny ahatsiaro an'izany mandrakariva. Rehefa tojo fahasahiranana izay, irahanao mitory amin'ny olonao. Misaotra manao ny handriny, ataonao toy ny diamondra ny handrinay dia Tompo momba anay arovy zahay dia amafio mandrakariva ny tarehinay hiatrika ny tarehiny. Amafio mandrakariva ny handrinay hanandrina ny andriny. Dia rehefa izany ho hitan'ny fahavalo ny hamafy ny andrinay, ho hitany ihany koa ny fahatsarana mamirapiratra eo amin'izany andrinay izany, dia ny fahatsaranao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao no anaovana mivavaka. Amen. Ka eto ny jiroba
mitondray baibolire isyrafatatre any Kristy tomposo mandehana hoy ny tompo mandehana ho amin'izao tontolo iza mitsangana ry eny mitsangana fa izy nombana mandehana mba hitarika ny tsaba mba hampifalio ny orino ny matra ilazao fa misy lama tsy miova tsy mety lo sesomofonaina so sady ranonainako asehoio itany tenatra manitra tompotao andanitra ambarao fatany mandehana hoy ny tompo mandehana ho amin'izao tontolo iza mitsangana ry eny mitsangana fa izy nombana mandehana natanjaka ny osa ometokireny ketraka ny anjaranao atao miontontosa ka aza dereraka mandehana iana ka vitao ny asana fa nitaminao ary polany amire miandrasa tambibe terefa tsy ety mandehana hoy ny tompo mandehana ho amin'izao tontolo iza mitsangana ry eny mitsangana fa izy nombana Ezekiela toko fahatelo any eo amin'ny andiny fahafolo sy faharaiky ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aroa izy tamiko ry zanak'olona ny teny rehetra izay olazaiko aminao dia aoka homamy ny fonao ka enoy amin'ny sofinao dia mandehana mankany amin'ny babo dia ireo zanaky ny firenenao ary mitenena aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompo na iaino izy na tsy iaino amen. Sika izay novidian'Andriamanitra hitoriny teniny afarany sika riavana hoe torio ny teniny rehetra torio ny teny rehetra tsy azo anampiana tsy azo atao latsaka fa torio ny teniny rehetra izany no afatra ao antsika riavana da sika mbola hivavaka dia mbola tsy mitsahatra misaotra anao zahay tompo ny amin'ny fifidiananao anay ianao tokoa no nifidy anay tsy izahay no nifidy anao misaotra nifidy anay hitory ny teninao amin'ny vahoaka anao dia omeo anay tompo ny hitory ny teny tahaka ny olona efa mankamamy izany teninao izany aty am-ponay omeo anay tompo ny hitory ny teninao rehetra aroa izay mba tsy ho zahay no fidinao indray no hampatsatso ny teninao Andriamanitra aroa izay tsy ho latsaka anatin'ny fakapanahy ka zahay indray no hifidy izay teny tokony mamin'ny olona fa mazava ny afatrao omeo anay ny hitory
ny teninao rehetra. Dia arovo izay mba tsy ho izahay ilay mpanandratra mandrakariva ny fitiavanao Andriamanitra, nefa tapenanay ny fahamarinanao. Arovo izay mba tsy ho ambaranay mazava ny amin'ny fahasoavanao Tompo, kanefa hafeninay ny loza ateraky ny fahotana. Omeo anay ny tory ny teninao rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy malalo. Amen. Mafazavoa kazamba malala fa tsy fantatrao zay ovanona na mini ariva na mini maraina mamafazavoa tsy mijanona matukiare isiabuara uana wangi matukiare isiabuara uana wangi mama fazabua amini mancha kazamba mifiti zayasiatsu fanifu mazutu sanifenuacha diumilitupu fanisutuku matukiare isiabuara uana wani matukiare isiabuara uana wani miasasakaiza milufusatsara tieni misiasa azunawatao mataurasauti vidilayatara zaina pichakini tupuaminao matukiare isiabuara uana wani matukiare isiabuara uana wani. N'Andriamanitra rehetra ny voninahitra ho amintsika kosa ny fahasoavany. Amen. Anio alahady 17 Jolay taona 2024 alahady fahavalo manaraka ny Trinité. Aladya izay tondranam-bavaka ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Ny fandarana rahantsika izao dia nalaina tamin'ny fandarana iombonana laika foibe. Imanjinantsika ny loha hevitra hoe evero ny fifidianan'ny Tompo. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny alay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloany ny sendra fiandrianana. Ho fisaorana sy fidelana an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo. Amin'ny anaran'ny Tompo, ampitomboy ny voninahitro ary eo ka ampioninahy indray ianao, izao kosa hideranao amin'ny valia dia ny fahamarinanao Andriamanitro. Ankalazanao amin'ny lokanga aho ry iray masiny Israely eo, iobo ny molotro raha mankalazanao, ny fanahy kosa izay efa navotanao, ary ny lelako hitoro ny fahamarinanao mandrakariva, fa efa menatra sy mangay ahy izay mitady hanitsy ratsy ahy. Amen. Jesus, you are son of God,
afaka ny aiko tao andavaka ny rafitoketraka izao afakenatra fa manana ny tompoko zay mandako sy aroko rifoko omakalaza Jesosy zay mamonjina ny masoko mibanjina tahaka ny mpiamina maniry ny mpamonjiko otafaona mito izao fimininy ipetraka eo anilany anaony ny randanitra seolina filaritra rifoko omakalaza Jesosy zay mpamonjina iara ivavakintsika ry Jesosy mpamonjy be fiantro midera sy mankalaza ny anaranao izahay ka ny molotray no entina mankalazanao ny zavatra nataonao dia tsara avokoa misaotranao izahay noho izao fotoana omenao anay izao ka afahanay miombom-bavaka eto ankehitriny misaotranao izahay noho ity andro natokana hitondranam-bavaka ny sampana vondrona fototra laika ity meo anay ny fanahinao masina mba hitarika anay raiso fa atolotrainao ny aja sy ny voninahitra sady mendrika ao anao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika ankizy tanora hitsangana izao ny ankizy tanora hanao ny hira 770 andiny ny fahatelo. Ivavakisika Andriamanitra misaotra anao izahay no izao fotoana izao ny fanahy masinao any hitarika anay hanazava ny teninao amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Petraka isaky ny misy fotoam-bavaka dia misy hatrany any amin'ny farany tsodrano izay omen'ny mpitarika teny mampahery sy mahafinaritra izany. Ty izao misy apahany amin'izany tsodrano fa iantsika matetika izany manao hoe ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7 mahatoky izay ny antso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Tsotra ny hevitra izany, Andriamanitra no ny antso sy ny fidy antsika ary izy ihany no mamehery antsika hanaovana ny asa asainy atao. Tsy misy tantara kely anankiray tantarany bebe izany. Na tsy ary tokoa i bebe fa nofidian'Andriamanitra izy anampy sy hanome sakafo ny ireo ankizy sahirana. Mahery ny 50 mahery ireo ankizy ireo ary maro ny olona mihevitra fa tsy afaka manao izany asan'Andriamanitra izany raha tsy efa manan-karena be.
manokana fotoana ihany koa bebe ampianarana ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo ankizy ireo. Mpanjaitra ny asany ary tsy dia manana fidiram-bola be akory izy raha mihoatra amin'ny asan'Andriamanitra izay ataony. Maro ny olona miteny azy fa tsy mety izany ataony izany satria sady mamelona ny ankonany izy. Tsotra no avalony bebe ny teny izay tenenin'ny olona anazy hoe mahatoky izay ny antsoanareo sady izy ihany no anefa izany. Ny tsy fantatry ny olona izay manakivany bebe nefa dia izao, misy olona nofidian'Andriamanitra izay tonga manatitra zavatra ao amin'ny bebe toy ny sakafo, vola ary fitafiana, ary bebe aza indraindray dia gaga satria olona nofidian'Andriamanitra izy ireny ary tsy mba tia sehoseho fa miasa mangina. Tena misy olona manolotra toy izany fa tsy fantatsika. Asan'Andriamanitra izany ary sarotra porofona. Tsy nangataka tamin'izy bebe fa ny finoany no hitan'Andriamanitra dia mandefa olona izy hanampy any bebe. Efa 30 taona izao nanaova amin'ny bebe ny izany asa fanampianany ankizy sahirana izany, ary ny ankizy notazainy voalohany aza dia efa lasa olona ambony, olona mahay manana toerana ambony, ary anisan'ireo mpanohana azy amin'izany asa izany. Nefa tsy tia misehoseho fa miasa mangina. Tsy fantatr'olona izy fa hitan'Andriamanitra. Efa ao anatin'ny fanterana izoko bebe amin'izao fotoana, nefa dia mbola matanjatsaina tsara izy ary mbola mavita mitory ny filazantsara sy mizara sakafo an'ireo ankizy sahirana. Isika rehetra koa dia nofidian'Andriamanitra toa ny zoko bebe amin'izay anjara asa tandrify antsika tsirairay. Hivavaka isika dia averinareo izay tononoko. Andriamanitra, misaotra anao aho fa nifidy ahy koa ianao. Atanjao ny finoko mba ho toy ny azoko bebe. Voninao hanompanao arak'izay nantsoinao ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra Tompo fa afaka mamaky sy mihaino teninao izahay. Ny fanahinao masina anie hiasa aminay mba ho lavirara ny famakinan-teny ary ho tafita amin'ny vahoakanao ny hafitra izay hoentin'ny mpanomponao, ka afaka hevitra tsara ny fifidiananao anay izay tsirairay avy, ary tsy anao tsinitsina izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia ny Baiboly GM no hamakiana ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana, ho fampantsiahivana ny atom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina. Hiaraka hamaky sy hainy soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Ezekiela. Ezekiela toko 3, andininy 4 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary indray izy, ilay taranak'olombelona mandehana makany amin'ny Israelita ka ampitao aminy ny teniko. Tsy maniraka anao any amin'ny vahoaka izay fiteny vahiny sarotra takarinao fa ny amin'ny vahoakan'i Israely. Raha maniraka anao akany amin'ireo firenen-kafa izay miteny fiteny vahiny sarotra sy mety tsy ho takatrao ao dia salasalana fa hiaino anao izy. Fa ny Israelita kosa tsy anaiky hiaino anao satria tsy te hiaino ahy izy fa olona mafilo sady bekiriny izy rehetra. Kanefa ataoko say mifanatry tava aminy ianao ary ataoko mafilo tahaka azy. Eny,
ataoko mafilalandava ny lohanao ary mafilavitra noho ny vantilampy azy ka aza matahotra azy ianao ary aza mivadim-po noho ny fihetsika ataony vahoaka matitra io dia nitoizany hoe ry ilay taranak'olombelona raisao amponao ary enohy tsara ny teny rehetra izay ambarako anao avy eo dia mankanesa any amin'ireo babo izay isan'ny mpiray firenena aminao ka mitenena aminy hoe izao ny lazay ny tompo andriananahary mitenena aminy na iaino izy na tsy iaino ary ny fanahin'Andriamanitra nanainga ay hiala amin'ny tany dia nandre orakoraka mafy toa hivoaka ao nanao hoe hoderaina ny eny tompo any amin'ny toerana izay iseho ho an'ny voninay iny reko koa ny fikopakopaky ny elatr'ireo zava-miaina izay ny fanendry sy ny feon'ny kodiarana teo anilany ka kitaba moa izao dia nentiny fanay izay nanainga ay niala avy tamin'ny tany ao voasariky ny herin'ny tompo ao ka tsy nahatohitra fa lasa nandeha tamin'ny fonalahelo sady nangitakitaka Hotoizantsika famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filasan-tsara araka amin'ny Matteo toko 7:20 andiny 9:20 ka hatramin'ny 10:20 ary ho faranantsika famakiana soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andiny 13:20 ka hatramin'ny 17:20 rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galili any an'ilay tendrombohitra nasian'i Jesosy alehany. No nahitany Jesosy ny mpianatra dia nitsoaka azy kanefa mbola nisalasala ihany ny sasany dia nanantona azy rehetra i Jesosy ka nanao taminy hoe efa nomenay avokoa ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany koa mandahana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra ka ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady ampianareo hitandrina ny zavatra rehetra nadidiko anareo ary indrao miaraka aminareo isan'andro vaky mampahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ilay Andriamanitra loharano fiadanana ny ahatonga anareo ho voatokana tanteraka ho azy ka arovany avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny andro ihavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omena Andriamanitra izay miantso anareo ka ho efainy izany. Ry havana, ivavako anay, ataovy veloma fanoroam-pihavanana daholo ny havana rehetra iray finoana. Iangaviako indrindra amin'ny anaran'ny Tompo ianareo mba vakio amin'ny havana rehetra iray finoana ity taratasy ity. Ombanareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary manonona indrindra ny fiadanany ho amin'ny vondrona fototra lahika izay tsarovantsika fiangonana amin'ity alahady ity. Efa novakina tamintsika teo ny perikopa ary dia singantsika amin'izany ny filazantsara araka ny Matio 7:20 ny andininy 9:20 hatramin'ny 20. Ny fanahin'ny tompo ane tsy andao antsika ary ampianatra antsika. Miverina any Galili araka ny toromarika nomeny tompo azy ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa. Galili ampisaintsainantsika fiangonana ny fifidianany tompo ny apôstôly araka ny Matio 4:4. Hitantsika fa teny amorony ranony Galili, ranomasin'ny Galili no nantsona ireo mpianatra nanomboka tamin'ny Petera izany fiantsona izany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty ary Jesoa dia voalaza ery amin'ny andininy 7 ny fampaherezan'ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny tompo mandihana faigna ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo any Galili izy ano ahitanareo azy indro efa nilaza taminareo aho. Any Galili ny mpianatra no mandray ny iraka ampanaoviny Jesoa azy rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa. Izany hoe lay tanàna nanomboan'ny fifidianana no indro anohizany Jesoa izany fifidianana izany ka andraisana ny iraka lehibe amin'ny fitoriana ny filazantsara. Evero ny fifidianan'ny tompo isaky ny miverimberina amin'ny toerana nahatsiarovanao ny fiantson'Andriamanitra anao ianao dia tadidio fa Andriamanitra manohy ny fifidianana ka maniraka anao zany. Raha tamin'ny tony fiangonan'ny tony nandrenesanao ny antson'Andriamanitra andeha anaraka tonga eto indray ianao ankehitriny dia mbola manohy ny fifidianana ianao Andriamanitra ka maniraka anao. Ry havana malala, mifidy Andriamanitra ary maniraka antsika. Evero ny fifidianan'Andriamanitra, evero ny iraka ampanaovin'Andriamanitra antsika. Eo ny andininy 7:20 indrindra rehefa nanambary Jesoa fa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ny toyiny dia manao hoe mandehany ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandran'izay rehetra nandidiko anareo. Izany fanavaozana fifidianana amin'ny alalan'ny iraka izany no tazantsika eto amin'ity perikopa ity. Mandehana, fifidianana feno iraka. Mandehana fiainana mitohy tena sata amin'ny feny asa misy ina mihitsy no hoe mandeha fa tsy hoe kisendrasendra dia mba mandehana aloha androany. Tena mifeny asa misy ina mihitsy zany hoe mandeha, tsy hipetrapetraka, tsy hakahaka aina fa hoe mandeha. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, rehefa ampatsihivin'ny tompo antsika ny fifidianana amin'ny fotoana izay hiverenantsika eo amin'ny toerana izay nahatserovantsika fiantsona dia te haniraka antsika ny tompo. Tsy nifidy antsika fotsiny izy fa maniraka antsika mba handeha. Fiainan'ny fiangonana mahafinaritra rehefa lahady fa mba misy petrapetrahana eo ambony W. Tsara zany, miala sasatra ko fa miangeto ianao rehefa mahazo aina dia irahana andeha. Fiainan'ny fiangonana miandry mahazo. Iza indray ny vaovao miditra ao am-piangonana
reo hoe ny fa misy tonga fa tsy zany no iraka, tsy zany ny fidianan'ny tompo atsika andeha isika topazo maso ary aty am-piangonana sika fa makasaina hoe firy ny olona eny anosy be metsena amin'izao na mivarotra, firy ny olona any anaty fiarakodia, firy ny olona any amin'ny toeram-pitsaboana, firy ny olona any amin'ny toerana misy fialamboly, firy ny olona mandehandeha miala kely ny tanan-dehibe. Fa ho amin'ny renina ny rahanantsika mipetrapetraka eto ianao nahazo aina voka ny fanahinao fa Andriamanitra tsy mamelanao hianina amin'izany fa maniraka anao andeha. Izay ny asa misiona, mandehana any amin'ny hôpitaly ampaherezo ny reraka, mandehana any an-tsena ninona jereo hoe ny zava-misy mbola tsy resaka fampediana kola tsika fa any koa vahoakany fa asa hoe vahoaka n'Andriamanitra laika ave sa vahoaka koa any mampieritreritra antsika ry havana izao fifidianan'Andriamanitra amereny antsika amin'ny toeram-piantsoana aty amin'ny fiangonana tahaka izao. Eritreritra ny hoe ny asa misiona mandeha fa tsy mipetrapetraka, tsy maka aina ho an'ny tenanao ianao fa irahana andeha. Aza miandry mahazo sika fiangonana na miandry vavarana mampandroso olona indraindray ohatrany tsy tadiditsika akory fa tsy zany andeha mihitsy na ny rahan'ny tompo atsika. Mandihana hoy ny soratra masina, mandihana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Raha maniraka atsika ny tompo dia tsy amin'ny toerana voafetra na amin'ny olona sasatsasany fa ny firenena rehetra. Mandeha amin'ny toerana midadasika amin'ny karazan'olona rehetra, foko ny dika teny eto. Karazan'olona rehetra, ny foko sy ny firenena rehetra, ny foko ao amin'ny firenena rehetra anirahana antsika. Tsika dia variana samy sika mianakavy. Sika dia variana amin'ny samy eto afovoantany ve, amin'ny samy malagasy ve. Ho an'i Ezekela teo dia nirahana izy eo amin'ny zanak'Israely, fa eto amin'ny fanirahana ato amin'ny filazantsaraka ny Matio dia ny firenena rehetra. Iainantsika fiangonana sy izao tontolo izao ny famindrampon'Andriamanitra ry havana, ity fanirahana ity no fidiana isika mba haneho ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny foko isa-pirenena. Na iza misy firenena, na iza foko dia amindran'Andriamanitra fo mba hampianarina, mba handreny filazantsara. Tsy baiko fotsiny fa tena teny fikasana araka ny Matio 4:20 ity iraka ity. Zao ny voasoratra ao Matio 4:20 amin'ny anaran'ny tompo. Ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Tsy baiko ihany fa teny fikasana indrindra koa ny ampianarana ny firenena rehetra, ny sapoko na iza na iza. Vonina amin'izany ve isika fiangonana, miverina ty am-piangonana isan'alahady, mahazo aina ka andeha hatraiza. Vitanao ve ny ao amin'ny ankonanao? Vitanao ve ny mpiara-miasa aminao? Nataonao mpianatra ve ny mpiara-monina aminao? Mbola eto akaiky manodidina izany. Mivonina amin'izany ve isika? Endrika ny famindrampon'Andriamanitra ry havana, atarafana famindrampon'Andriamanitra izao fanirahana izao. Mbola mamindra fo amin'ny manodidina anao akaiky sy izay mpiara-monina aminao farany lavitra, zanak'olombelona tahaka anao Andriamanitra, mifidy anao ary maniraka anao mba hanao mpianatra ny firenena rehetra. Fa ilay fifidianana dia misy fanirahana tena mirindra. Zavatra telo mifanohy no hitantsika eto amin'ity 9:20
hatreo amin'ny faharoapolo tapany voalohany ity. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Mandehana ianareo, ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, ary mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Mitodika amin'ny firenena rehetra ny fanirahana, ny fanaovam-pianatra dia ho an'izay resy lahatra dia mitohy amin'ny batisa ary ny fampianarana ny lafiny moraly, hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Firindrana tahaka izany ry havana no miseho anatin'ny iraka ataon'Andriamanitra ho an'ny olom-boafidiny. Mandehana jereo ny firenena rehetra, ataovy mpianatra izy, ento atao batisa izy, ampidiro ho isan'ny fiangonana, ary rehefa ho isan'ny fiangonana ampianaro mba hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Vitany hoe nandramby olona mba ho mpianatry ny Tompo, tanteraka ny hoe natao batisa izy ireny. Aiza ho aiza kosa ny fampianarana hitandrina izay nandidiny ny Tompo. Tsy natao ho an'ny olona any ivelan'ny fiangonana, tsy resahana amin'ny olona mbola tsy nanaiky hatao batisa, izany atao hoe moral. Nampianariny Tompo mba ho tandremana, fa natao ho an'ny olona vita batisa indrindra. Indray ny vita batisa ry havana, na isika efa niroso lalindalina kokoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia miala amin'ny atao hoe moraly. Aza be moral fotsiny izany toriteny izany, fa ny olona vita batisa, ny olona tena resy lahatra dia mizotra amin'ny fiainana misy fitsipim-pitondran-tena mazava tsara, anehoana ny fahamasinan'ilay ny antso sy ny fity azy. Fanontaniana tena hoe tena mbola mahazaka moral ve isika nanaiky an'i Jesosy Kristy? Mbola mazoto mianatra ny sitrapony ka vonina hitandrina ny sitrapony ve isika? Sa efa apetrapetrakany izany lafiny moral izany? Ampy rehefa nandrain'i Jesosy, tsy ry havana, ny fandraisantsika an'i Jesosy dia miantso antsika mba hianatra ny didiny ka hitandrina n'izany. Tsy natao an'ny olona ivelan'ny fiangonana, ho an'ny tsy mbola vita batisa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, fa natao ho an'ny olom-boavonjy. Tsy vonjena ianao, tsy manaraka ny didy ianao mba ho vonjena, fa satria voavonjy ianao dia miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy manaraka ny didin'Andriamanitra, manatanteraka ny didin'Andriamanitra ianao mba hanana anjara famonjena, fa satria efa novonjena ianao dia miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, novidiana isika, tavaverina amin'ny toerana izay nahatsiarovantsika anjo tahaka ny mpianatra tao Galili, fa eo no mandray iraka ho toy ny asa-pamonjena, manohy ny tantara-pamonjena miaraka amin'ny Jesosy. Nofidina ianao ka irahana mba handefa tsy hipetrapetraka. Nofidina ianao aneho ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny foko isam-pirenena. Nofidina ianao hiaina ny fahamasinana sy ny fitandremana ny didin'ny Tompo. Mandehana araka izany, araka ny teny Tompo hoe mandehana ianareo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. dia hivavaka isika ry havana.
ny fidy anay ianao Andriamanitra ary mamerina ny mandrakariva amin'ny toera masina tahaka itony mba hatsiarovanay ny asarobidin'izany fifidianana ho izany tsy hijanona ho tadidina fahatsiarovana fotsiny anefa fa ho fanohizana indrindra koa ny fiainanay ny fifidiananao handraisanay iraka lehibe sady midadasika tsy hipetrapetraka izay raha tonga amin'ny fotoana sarobidy toy itony na hiandro mahazo hijerijery izay olona tonga hiditra ny fiangonana fa tonga eto izay mandray iraka mba handeha hilaza ny famindramponao amin'ny foko isam-pirenena dia tsy hianikanina amin'izay izahay mianakavy fa tena hijery ny manodidina akaiky eny atsiaro ireo lavitra nay tsy fantatra iakory satria mipaka amin'izy ireny ny fitiavanao sy ny famindramponao hampandehany lavitra momba n'izao tontolo izao mila famonjena ny fisainanay ny hevitray ny fikasanay na dia tsy afaka handeha lavidavitra azy izahay fa io ny konina manodidina dia ataovy mahay mitondra mibavaka fitoriana ny filazantsara manerana ny tany mangata-pamelana aminao amin'izay tsy vitanay tamin'ny teo akaikinay zanaka manjafy fianakaviana mangataka aminao amelanay ny amin'ny tsy nanambaranay ny fitiavanao sy ny famindramponao tamin'ireo olona mifanerasera aminay ary renay teo koa Andriamanitra fa mifidy anay ianao ary maniraka anay mba handramby olona ho mpianatrao hampandroso azy ireny lalindalina koa amin'ny fanompoana hahatenterahany batisa ho aminao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina eny hitory ny fahamasinanao ka hampianatra sy hampitandrina izay rehetra nampianarina anay tompo izahay aza indraindray eo amin'ny fiainanay dia manao ambany zavatra ny didinao manao tsinotsinona ny lafiny moraly ka hiverinay fa tsy misy ilany izany tsony dia tonga levonao anatin'ny otanay ny fahamasinanao mahatezitra anao zany izahay indraindray dia manilika ny lafiny fitondran-tena tsara mieritreritra ny hoe efa mamindra fo ianao ka tsy ilaina intsony ny mibebaka efa namindra fo ianao ka tsy maninona na inona ataonay mampahatezitra anao mangata-pamelana aminao koa izay Andriamanitra nanaovanay tsinotsinona ny fahamasinanao ary tsy nitandremanay ny didinao dia mananteny izahay fa ny bitsika mangina andohananay ny ao am-ponay amin'ny fibebahana marina enonao sady hovalianao koa aza ela Andriamanitra no ny fitiavanao sy ny famindramponao ao amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Riavana ho antsika izay miaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary mibebaka marina tokoa mitsangana handray ny teny soa mahafaly atolotry ny tompo famelana ny hevintsika. Hoy ny tompo, ko hatsangana nefa raha vatry ny fony fahagola
ary amboarina ny efalao hatramin'ny fahiny dia ho avozina indray ny tanàna rava izay efalao tamin'ny taranaka lasa ela. Ny enatrareo hosoloana avoroeny ary nitondro maso hosoloana hoby amin'ny anjara lovany. Ary noho izany dia hahazo indroeny ao amin'ny tany izy. Fifaliana mandrakizay no azy. Arak'izany dia ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavelany alokareo noho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Hoantsika izay voavela eloka dia andeha ambaratsika pahibe maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharana voalohany manao hoe Jesu Kristy izay tokony tokotsika izay torotoroina tamin'ny fanahy masina nateraka malefetsy nitsangana tamin'ny tolamoto vonana matika ny alevina hidina tamin'ny fiainantsika tsara tamin'ny tamin'ny fahatelo miakatra ao Andriamanitra eraka karana Andriamanitra Kristy afiainy fiaintsana vera sy maty miny fanahy masina dia olana masina manerana izao tontolo izao fiombona ny olona masina fameran-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
fotsika iombona amin'izao vavaka fangatana izao. Tompo misaotra noho ny asany fananao masina, mampitoetra ny teninao aty anatinay, ahatserovanay asarobidi ny fifidiananao, ary mbola hanohizanao izany ho fiainanay, ametrahanao iraka lehibe ho an'ny fiangonanao sy ny kristiana isam-batan'olona, andeha hanambara ny fitiavanao ampianatra ny firenena rehetra, hanao batisazy ary ampianatra azy koa hitandran'izay rehetra nandidinanay. Tafio hery izahay mba ho efanay amin'izao sisa izao, izany iraka apetraka ao amin'ny fiangonana izany. Fa eto koa izahay dia te hangataka aminao, hijerenao ny antsipirian'ny fiainanay sy ny fiarahamonina manodidina anay eny hatramin'izao tontolo izao. Mandray anjara amin'ny fanirahanao izahay ka matsiaro am-bavaka ireo vosy mila vonjy ny amin'ny fanaintainany nofo, naizanaiza misy azy ireny, na iza olona kaiky fantatray na tsy fantatray akory, hitanao ka vangio ametrao ny tana maherinao, amin'izao fomba ho velona ao aminao. Hamangy ny manamanjoana ianao, ampionina sy ampahery, ampitraka amin'ny fanantenana no fandresen'i Kristy ny fahafatesany. Hijery ireo manana olana ianao, analalaka ny lalany ahafahany mandrosoka mandingana izany vato sy sakana lehibe izany, ahatserovany fa Andriamanitra tsy mamela azy irery ianao. Ndreo no olana eo amin'ny firenenay ao anatin'izany, entina iambavaka eo anatrehanao. Ataovy matanjaka ny malagasy sy ireo vahiny mpiaramonina aminay eto, hibanjina aminao Kristy, manoloana ny zavatsarotra izay iarahanay miaina eto amin'ity firenena ity. Ataovy miariary ny are-pahasoavanao Andriamanitra, mamangy ny firenenay ao anatin'ny fahantrana. Jesosy Kristy o, fantatray fa tsy manadino ny fiangonana ianao araka ny teninao, fa momba azy mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ombay ny fahasoavanao, ny ezaka ataon'ny fiangonan'ny fitoriana ny filazantsaranao, ny fikirizan'ny fiangonana ijoro ho vavolombelonao eny anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra samihafa. Mivavaka manokana izahay ho an'ireo vahoakanao, indrindra ireo mivondrona ao anatin'ny sampana fivondronana laïka FJKM, ny vondrom-paritany laïka Isa-Tsinodam-paritany, ary ny vondrona fototra laïka aty amin'ny Isa-Pitandremana. Ho tsapan'izy ireny ny asarobidin'ny fiantsonao, ka anao mihoatra noho izay ataon'ny hafa izy amin'ny iraka ampanaovinao. Mivavaka aminao izahay ho an'izao tontolo izao izay noforononao Andriamanitra, hitanao tsy misy miafina ny amin'ny tsipiriany ny tantaran'izao tontolo izao, sady efa eo ampelatananao raha teo, nefa mbola atolotra eo aminao ihany. Iasao amin'ny famindrampo satria tsy nao isy very ny zanak'olombelona. Mivavaka izahay ho an'ireo olona sy mpiaramonina any amin'ny tany misy ady, any amin'ny tany misy mosary, any amin'ny tany tsy mandry fahalemana ara-politika, ary na izaniza koa firenena tokony ho tsinjovinao fantatrao ny amin'izy ireny. Vangio ry Tompo. Betsaka ny zavatra tianay ho tononona eo anatrehanao, fa aravinay izany. Aminay vavaka nampianarin'ny Tompo manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay izy any nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Non, fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Afatra avy amin'ny sampana fivondronana laika foibe izay tokony novakina tamin'ny alady natokana ho an'ny sampana fivondronana laika tamin'ny 9 Jolay. Ry laika malala an'i Jesosy, ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Lehibe ny asan'i Jehovah ka diniany izay rehetra mankasitraka azy.
salamo toko faraika amby folo amby zato ny andiny faharoa inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany matio toko fadimy andiny fafito amby efapolo b zany fanevany centre d'accueil SFL izany ry havana no entinay miarabanareo laika tsy hankanavaka isaorana ny tompo fa afaka miasa ho azy isika mandritra izay herintaona izay vitantsika amin'ny feonam-be tany Fenerive-Vesta ny volana aogositra taona 2024 izay azo ambara fa nahitana fahombiazana tanteraka nisy ny fanofanana loharanom-bola maharitra ho an'ny VFL izay anitanana ny VFL tsirairay anangana izany tanteraka soa matsara ihany koa ny komity fohy be SFL natao tany Epefy ny volana febroary taona 2024 ny isa 7 ny VFL voatsangana sy voatokana teto Madagasikara rehefa misy ireo ampiomanina anangana izany na ny eto an-toerana na any ivelany navoakantsika ny boky etika edisiona faharoa ho an'ny laika sy ny vokatra vaovao karatra alim-piambenana azontsika tsy fainy zany ao amin'ny fohy be laika varavarana roso dimanjato nahazo tany mirefy 903 metatra karoa toradroitsika ao mangarivotra mahajanga ny SFL ananganana ny centre d'accueil rehefa voapetraka ny vato fototra zany tamin'ny volana aprily lasa teo dia misaotra nareo VFL ny amin'ny fanohanana ny asa ny amin'ny boatin-drakitra ary mampatsiahy ireo izay mbola nanadino namerina izany miasa maheresa mifanompo raha atao banky tokana dia miasa ny SFL miaraka taminareo VPL sy ny VPL rehetra irinay ny mbola mihoatra noho ny teo aloha nefa fa ny fiara-miasantsika araka ny teny fanevantsika hoe inona ny ataonareo mihoatra noho ny sasany matotoko fadimy andiny fafito amby efapolo bia koa manantenantsika VPL VFL izay afaka manangana bengalo iray amin'ny ilay centre d'accueil mino izay fa tsy antso anevitra izao ataona izao fa nohina ianareo ampatsahivina ihany koa isika fa tokony anana loharanom-bola maritra ny VFL tsirairay entanina ihany koa ny VFL efa mijoro mba hanangana VFL iray hafa raha mety dia amin'ny synodam-paharitany misy antsika ivoaka tsy ho ela ny boky toro lalana momba ny fananganana VFL akaiky ny fifidianana eto amin'ny firenetsika entanina isika hitondram-bavaka trany mba hisiany fitoniana sy filaminana eto amin'ny firenetsika ary eo anatin'izany ihany koa nanatanterahany laika tsirairay ny vavaka 420 amin'ny 420 ora ka ny anjarantsika laika dia amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora farandriavana miomana dia n'izao fa ny 7/12 aogositra taona 2024 ny fiaonam-be zaika be ny SFL ho tanterahana Antoliara synodam-paharitany fatelo amin'ny 30 farany ho an'ny laika eto toerana dia manentana antsika hiditra ny anaty sampana ary ny fivoriany laika eto sotro fitiavana dia ny alahady fahatelo anelanela ny culta anankoroa amin'ny 7 ora maraina dia mametraka ven'olona finaritra mahefa be amin'ny asan'ny tompo ary izao kosa ny eo aminao ny finoko amin'ny asako amin'ny anaran'ny birao sampana fivondronana laika amen dia isaorantsika ny mpitantsoratra ny fiangonana sy ny avy eo amin'ny vondrona fototra laika nitondra ny tsara ho fantatra sy fanentanana izay hijoroana eto kosa riavana dia fampahafantarana sy fanentanana antsika ao anatin'ny tetikasa tak izay efa nitanterahantsika teto amin'ny fiangonana ny tak dia ireo ny asan'Andriamanitra sahantsika mitodika amin'ny madiniky ny tompo amin'ny fanampiana azy ireny toana ara-panahy fa ao indrindra koa ny fiahiana ny zanak'ireny fianakaviana sahirana ireny amin'ny fianarana araka ny tatitry ny tompona ndraikitra eo anavin'izany tetikasa izany 7 ireo zanaky ny madiniky ny tompo hiahitsika ka ampianaritsika any amin'ny sekoly institution Marterve IMH efatra tamin'izy ireo no isaoran'Andriamanitra fa ny findra kilasy soamantsara ny 3 dia mamerina ny kilasy nisy azy ny iray kosa dia manaraka fampianarana toana azahoany miditra amin'ny taom-pianarana vaovao amin'ny kilasy izay miandry azy
ko amin'izany ry havana toy ny isan-taona dia mampahatsiaro antsika ny andraisantsika anjara amin'ny fanohanana ny tetikasa ka anefantsika na anomezantsika izay azontsika tanterahana ho fanoratana ny anaran'izy valo mianadahy any amin'ny sekoly izay efa iarahantsika miasa fa eo indrindra koa ny toana angatahana amintsika dia ny fividianana ny fitaovam-pianarana ho amin'ny taom-pianarana vaovao indray tsy ataontsika mahakivy ny ahafantarana hoe misy 3 mamerina kilasy ho toanantsika trany izy ireny mba ho tafita arak'izay kendren'Andriamanitra ary apetraka Andriamanitra amintsika fiangonana. Hoy ny soratra masina ho fanefana izany hitarika antsika ao amin'ny Galatiana 5:10 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ko araka ny ananantsika andro hanaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa mpianakavy ny finoana izay azo ny tananao atao dia atoloroka manatona ny mpiandraikitra ny tetikasa na alefaso mivantana ao amin'ny sekretera-pandrara amin'ny andavanandro ry havana ho an'ny Tompo ny voninahitra ny amin'izay efa vita sy ny mbola ho tanterahantsika. Amen. Raisoa amin'ny fatokina ny jodrantonona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo ary izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aliny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.